Dia ampifaliana trano no hamanginy ekipa rehetra anao amin'izao fotoana izao atao anatin'ity fandaharana ity. Faly miarahaba anao zahay amin'izao fotoana izao n'aiza n'aiza misy anao dia raiso miarahaba. Tsy lany amamiana omba hampiraritso atolotry ny ekipanao amin'izao fotoana izao. Mankasitraka indrindra amin'ny tsy fahafozanao ny fiarahana, mankasitraka indrindra amin'ny tsy fahafozanao an'ity fandaharana ifampaherezan'ny samy malagasy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ity ary mankasitraka ihany koa amin'ny tsy fahafozanao an'izao onjam-peo izao. Mirary soa anao izahay amin'izao fotoana izao mba ho feno ny herin'Andriamanitra tsy hiala maina na hahatonga ny fahasorenana na hahatonga resabe fotsiny izao fandaharana izao fa tena handraisanao marina zany herin'Andriamanitra izany. Manasa anao ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao, aza manaiky ianao raha tsy mandray ny herin'Andriamanitra hoentina handresena an'ity zao tontolo izao ity. Kristianina mandresy an'ity zao tontolo izao ity no alain'i Jesosy hiara-pandova aminy mandrakizay rehefa ho avy izy. Ka tena mirary rehetra mihitsy izay amin'izao fotoana izao mba ho feno ny herin'Andriamanitra ianao. Na ny olona efa zatra mpanaraka an'izao fandaharana izao na ny olona zao vao tafaraka aminay dia ny sitrapon'Andriamanitra dia ny samy hahazo ny herin'Andriamanitra ny tsirairay avy. Ndaontsika hanao ny ezaka rehetra azahoana an'izany herin'Andriamanitra izany. Tsy maintsy misy teno anao ato, tsy maintsy mahazo ny herin'Andriamanitra ianao raha ohatra ka mankatoa, mangetaheta, vonona ny hanatanteraka izay voalaza. Ny olona Panahy ihany ny olona be adi-hevitra, ny olona manao saina-bitolo dia hiala maina amin'izao fandaharana izao fa ny Tompo mahita anao sy ny fonao mangetaheta ny teo afaka io tsy miala maina izany ianao. Ndao koa isika hisaotra ny Tompo noho ny fitiavany sy ny famindram-pony lalina tsy takatry ny saina fa na dia tsy mendrika ary tsika dia novoriany indray tsika handray ny teniny. Tena zava-dehibe izany ka ndao hisaotra ny Tompo noho ny amin'ny fitiavany sy ny famindram-pony. Mampatsiahy foana ny fandaharana fa tokony misaotra ny Tompo amin'ny zavatra rehetra izay misy malagasy rehetra. Ny fisaorana dia hampialan'ny fimonomononana rehetra sy ny tsy fankasitrahana rehetra fa tonga olona anankiray hanangana olona anankiray matahotra an'Andriamanitra satria mahatsapa izy fa tsinitsinina izy mahatsapa izy fa tena zero fa ny fanahin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra, ny fitiavany, ny voninahiny, ny heriny, ny fahefany, ny fifaliany, ny fiarovany, izany ny mahatoy izao azy dia manaiky izy dia lasa misaotra an'Andriamanitra izy. Manasa ny tsirairay ary amin'izao fotoana izao ho an'izay rehetra mbola tsy nahavita an'izany fisaorana izany mbola tsy tara izao dao hisaotra ny Tompo amin'ny zavatra rehetra fa lehibe ny fitiavany. Izao fandaharana izao dia mampatsiahy ny malagasy ny lanitra feno an'ity zao tontolo izao ity, ny maso, ny sofina, ny fisainana, ny fiainana rehetra vao mihiratra amin'ny maso mandra-patoro indray amin'ny hariva dia feno an'ity zao tontolo izao ity fiainana. Sao dia adino fa misy ny lanitra, sao dia adino indray ilay fanantenana velona dia nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia efa nanomana izy toerana ho an'ireo izay matahotra azy. Ka izany izao ny fifalian'ny kristianina amin'izao fotoana izao ny amin'izany fanantenana velona izany. Nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahirany an-danitra ho antsika. Tokony saintsaina andro aman'alina izany lanitra izany, tsy atao hirahira fotsiny izany tsy atao eo amin'ny molotra fotsiny izany fa saintsaina mandrakariva fa izany ny fanantenan'ny kristianina. Raha misy olona tsy misaintsaina lalina, tsy mandinika an'izany, tsy mametraka an'izany ao am-pony dia takon'izao hita maso izao ny fiainany dia reraka izy dia kivy. Fa manasa anao indray amin'ity androany ity velomy ny fanantenana dia Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty naharesy izao tontolo izao, manomana ny tsara lavitra ho antsika izy. Ka raha sendra adinodino indray izany raha sendra efa lefilefy indray izany tonga indray tiany fandaharana androany mampatsiahy momba an'izany
lanitra izany. Dao petrakintsika ampelantanan'ny tompony fotoana mba hisian'ny fanatrehany isaorana azy angatana ny fiarovany fa mila an'izany tsika. Misaotra Jesosy noho ny zao androany zao indray novoriana ho eto indray ny malagasy. Misaotra betsaka fa inona ny vitanay, tsy mahavitana inona na inona izay raha tsy ny sitraponao ny hamory anay eto no tanteraka. Betsaka ny fikasana ataonay fa tsy tanteraka izany satria olombelona ihany izay. Fa noho ny fitiavanao sy ny famindraponao dia tianao zahay hianatra ny teninao, tianao zahay hivory, hifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Ka mangataka ny fanatrehanao zay amin'izao fotoana izao raiso ny fisaorana lehibe atolotry ny malagasy ho anao amin'ity androany ity. Mangataka ny fanatrehanao koa zay amin'izao fotoana izao satria tsy mahavita na inona na inona. Anao inona eto moa zahay raha tsy misy ny fitarihanao, raha tsy misy ny fintantananao, raha tsy misy ny fombanao. Zahay efa zatra n'izany fanatrehanao zany. Tsy mety intsony ny fiainanay raha tsy eo ianao. Tompo, ndreto indray zahay tafavory amin'izao fotoana izao. Manatrehany tsirairay avy any amin'izay misy azy any avy. Ianao mahafantatra ny vo sy ny fo ka mahita ny etaetany tsirairay avy any amin'izay misy azy any amin'izao fotoana izao. Ka manatrehanay fenoan'ny fanahinao masina mba ho malagasy mpankatoy ny teny sy mpanatanteraka ny teninao. Mila ny fiarovanao zay satria tsy tiany devoly izao ataona izao ataony daholo ny sakatsakana rehetra sy ny fomba rehetra izay tsy azahoan'ny malagasy manatrika an'izao fotoana izao. Arovo zahay fa tsy maharo tena. Zay efa mahatoky ny hery sy ny fahefanao dia hialoka eo ambany tana maherinao zahay. Apetraka eo ampelantananao ny fandaharana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany matoky zahay satria efa nahatsapa, efa nahita, efa miaina isan'andro isan'andro amin'izany herinao izany efa nanehoanao ny voninahitrao nampahiratinao ny masonay fifaliana ho anay Tompo izao fotoana izao miaraka amin'ny fanatrehanao ka misaotra anao zahay. Dia rainay mandrakizay ny anaranao ny voninahitra ho anao rery ihany amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany tsika rehetra na hoe amen. Androany tsika dia hianatra momba ny fakam-panahy. Jesosy dia nalaina fanahy dia itsika koa dia alaim-panahy isan'andro isan'andro. Amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Matio 4:1 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia notarihan'ny fanahy nakany anefitra mba halainy devoly fanahy. Ary rehefa nifadianina 40 andro sy 40 alina izy dia nona izy tao aorian'izany. Ary rehefa nanatona azy ny mpaka fanahy dia nanao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mandidia mba ho tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy namaly ka nanao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo ambonin'ny teboly dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera ianao any ambany any satria voasoratra hoe izy andidy ireo anjeliny ny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao. Fandrao isy fotoana tafitoana amin'ny vato ny tongotrao. Fa hoy Jesosy taminy voasoratra ihany koa hoe aza maka fanahy ny Jehovah Andriamanitra ao. Ny devoly nitondra azy indray nankany tendrombohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra mba amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahitra izany. Dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha hiakoka sy hanompo ahy ianao. 10 Fa hoy Jesosy taminy miala eo ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao no ivavahanao ary izy irery ihany no topoinao. 11 Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Andininy mitantara ny nakana fanahin Jesosy iny andininy novakiana tamintsika teo iny. Ny andininy voalohany dia mamaritra ny atao hoe fakam-panahy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary Jesosy dia notarihan'ny fanahy nakany anefitra mba halainy devoly fanahy. Ny fakam-panahy zany dia ny devoly no manao azy.
ary navela mihitsy ny devoly mba hakafanahy atsika zanak'olombelona. Ny fakapanahy dia napetraky ny devoly eo amin'ny fotoana anankiray izay anaovan'ny zanak'olombelona zavatra anankiray. Napetra ny fakapanahy mba hampiozongozina ny fanapahan-keviny, mba hampiozongozina ny finoany dia nofinosiny hevitra mamitaka tohatra ny hoe mety, tohatra ny hoe solution zany fakapanahy zany. Hainy mihitsy no mametraka an'izany eo amin'ny fotoanany sy nanarotsarona ny fitaka mba ho tafaroboka ao ny olona anankiray. Fakapanahy voalohany natao tamin'i Jesosy rehefa avy nifadianina 400 andro sy 400 alina izy dia fantatry ny devoly tsara fa naona izy. Dia resaka sakafo no nakany fanahy an Jesosy. Ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mandidia mba ho tonga mofo ireto vato ireto. Fantatry ny devoly fa naona Jesosy. Fantatry ny devoly fa mila sakafo Jesosy. Napetrany tsara mihitsy ny fakapanahy momba ny sakafo. Ny tanjon'ny devoly dia tsotra fotsiny hoe ny hampanaiky an Jesosy ny tenin'ny devoly. Jereo tsara fa ohatrany hoe toa mety zany satria rehefa avy mifadianina dia naona any anefitra nefa tsisy sakafo. Mbola mety ho elaela vao tonga any tanàna hitady sakafo. Dia fantatry ny devoly tsara mihitsy fa mitady sakafo Jesosy dia nasainy nodidiany Jesosy ny vato mba ho tonga mofo. Mila mitandrina ny zanak'Andriamanitra fa tenin'ny devoly ny fakapanahy. Misy fotoana tokony hiaretantsika amin'ny zavatra tena ilaintsika amin'ny fiainantsika dia eo mihitsy ny devoly no mandrangaranga ny fakapanahy. Saromany tsara mihitsy ny fitaka sy ny teti-dratsiny mba halavo ny olona anankiray. Amin'ny andro mahanoana antsika dia apetraky ny devoly zany fakapanahy zany. Rehefa naona mantsy dia tena mitady mihitsy sakafo. Ka amin'ireny fotoana ireny raha tokony hiaritra tsika dia manome solution ny devoly ohatrany hoe tsy mampaninina akory. Marihana fa Jesosy anie zanak'Andriamanitra. Fantany tsara mihitsy fa tsy ahita hirika amin'ny Jesosy izy fa mbola nataony ihany le izy. So dia misy zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao mieritreritra indraindray fa misy zavatra tao tsy mampaninina akory. Misy zavatra tao ohatra ny hevitra tao mety, tohatra ny pozipozina tsy fahotana le izy. Mila mitandrina tsika fa hevitry ny devoly ireny fa sarotsaromany apetrany eo anoloan'ny zanak'Andriamanitra. Raha olona tsy mivavaka alohan'ny hiaingana ao an-trano, raha olona tsy mianatra ny tenin'Andriamanitra dia moramora ho an'izany olona izany no ho tafalatsaka amin'ny fandriky ny devoly. Izany no ampianaran'ny tenin'Andriamanitra antsika eto fa Jesosy avy mifadianina 400 andro sy 400 alina. Ny dikan'izany zany izy tena ny dikan'izany dia mahery be ny fanahiny. Ny vatany no naona fa ara-panahy izy mahery be. Dia mampianatra ny tenin'Andriamanitra fa matoa Jesosy namaly tamin'ny fomba tsotra na resy ny fakapanahy dia olona votombavaka izy sy olona mahay ny tenin'Andriamanitra izy. Raha misy olona amin'izao fotoana izao miatrika fakapanahy dia ny solution mila olona votombavaka sy mila olona mianatra ny tenin'Andriamanitra. Fa hainy ny devoly tsara mihitsy ny mikendry ny fotoana izay mahanaona ny vatantsika hipropose ny solution feno fitaka azahoan'ny olona anankiray anaiky ny teniny. Raha vao ny olona anankiray no nanaiky ny tenin'ny devoly dia anazy izy izay. Ka zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra mampianatra antsika ny momba ny fakapanahy satria tenin'ny devoly ny fakapanahy. Fakapanahy faharoa nahazo an'i Jesosy eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 17. Ozy indray ny devoly hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjerahy ianao any ambany any. Fantatry ny devoly fa Andriamanitra mitantana ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra rehetra isa-tsekondra. Fantatry ny devoly tsara zany fa mbola asiny fakapanahy ihany ny zanak'Andriamanitra mba hakafanan'Andriamanitra. Raha misy zanak'Andriamanitra anankiray mahafantatra fa Andriamanitra mitantana ny diany isa-tsekondra. Ny tana maherin'Andriamanitra miaro ny zanak'Andriamanitra
isan'andro dia ampy zay. Tsy mila tsapatsapaina Andriamanitra hoe andeha hiakatra eny an-tapon'ny tempoly dia mianjera eny satria Andriamanitra efa miaro. Maka fanahan'Andriamanitra zany. Andriamanitra dia mahatoky, rehefa miaro izy dia miaro. Dia ho antsika zanak'Andriamanitra, rehefa minitsika fa miaro Andriamanitra dia un point c'est tout. Tsy mila maka fanahan'Andriamanitra hoe tena miaro marina ve Andriamanitra? Aiza marina zao tanan'Andriamanitra miaro zao? Fanontaniana tsy mila mipetraka akory zany. Tsy hoe zanak'Andriamanitra tsika dia azontsika atao zany hoe andeha hiakatra eny amin'ny tampon'ny tempoly zany dia enjereny satria Andriamanitra miaro ny zanany. Tandremo fa baiko ny devoly zany. Tsara foana ny mitadidy fa ny fakapanahy dia baiko ny devoly. Tenin'ny devoly zany ary tiany zanak'Andriamanitra anaiky ny teniny. Zanak'Andriamanitra tsika, Andriamanitra miaro antsika dia ao zay. Ndao tohizana ny vavaka, ndao tohizana ny fanoloran-tena, ndao tohizana ny fianarana ny tenin'Andriamanitra mba azahoantsika miatrika ny fakapanahy. Tsotra ny namaliany Jesosy azy tamin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Hoy Jesosy hoe voasoratra ihany koa hoe aza maka fanahy an Jehovah Andriamanitra ao. Tsy afaka ny mamaly an'izany ny olona anankiray raha tsy olona mametraka ny fiainany eo am-pelantanan'ny Tompo, olona feno vavaka sy olona mianatra ny tenin'Andriamanitra. Fakapanahy fahatelo eo amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 11. Momba ny resaka voninahitra indray. Dia ozy indray ny devoly hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha mekoka sy manompo ahy ianao. Fantany tsara fa Jesosy io, zanak'Andriamanitra io. Dia jereo ny fahasahian'ny devoly maka fanahy an Jesosy. Zavatra mampitsiriritra ny olombelona ny voninahitra. Tena tian'ny zanak'olombelona mihitsy zany hoe omem-boninahitra zany, ajaina zany. Tena tian'ny zanak'olombelona mihitsy zany manam-pahefana zany, manambola, manana harena, mba manana plasy ambony eo amin'ny fiarahamonina. Fakapanahy ngeda be apetraky ny devoly eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, indrindra fa amin'izao fotoana izao ny voninahitra. Misy olona ve tafaraka aminay amin'izao fotoana izao te mba ho tompona andraikitra, te andidy sy anapaka, te hanam-boninahitra amin'ny toerana anankiray. Tandremo fa ny devoly dia mametraka fakapanahy ary ny azy dia izay ihany. Ny fiankofany eo aminazy sy ny fanompoana azy no takalony. Tandremo fa une fois ianao manaiky ny tenin'ny devoly dia anazy ianao zay. Tandremo une fois ny olona anankiray manaiky ny tenin'ny devoly mekoka dia lasa mpanompony zay. Amin'izao andro farany izao manao zay ho hafa mihitsy ny devoly, be ny olona ho lasa any amin'ny elo. Fantany fa mila vola, mila harena, mila voninahitra ny olombelona amin'izao fotoana izao. Apetrany daholo ny zavatra rehetra mamirapiratra, apetrany daholo ny zavatra ahatonga ny olona te hanam-boninahitra, ary ataon'ny olona anankiray ahoana moa izay tsy mba mivavaka, tsy mba mangataka ny herin'Andriamanitra, tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra no haharesy an'izany fakapanahy ataon'ny devoly zany tsy ho vita mihitsy zany raha tsy miaraka amin'ny herin'Andriamanitra izy. Tena tsara ho tadidiana foana fa Jesosy naharesy an'izany fakapanahy rehetra zany satria vao avy ny fahadianana 7 andro sy 7 alina izy ary mahay ny tenin'Andriamanitra. Teto amin'ny fakapanahy fahatelo dia sady nandroaka devoly Jesosy. Eo amin'ny 9:10 dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa hoy Jesosy taminy, miala teto ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitrao no ivavahanao ary izy irery ihany no hotomponao. Sady feno ny herin'Andriamanitra izy afaka mandroaka devoly no mahay tenin'Andriamanitra, satria izany tenin'Andriamanitra zany dia efa nosoratana tany amin'ny bokin'ny Deuteronomia 9:13. Eo amin'ny 9:12 dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tena andao azy ny devoly. Dia raina ny Tompo fa rehefa roahana ny devoly dia mitsoaka izy, ary misaotra ny Tompo tsika meny ny anarany hoe Jesosy, fa io anarana Jesosy io no entintsika mandroaka ny devoly. Dia izao fianarana ataontsika izao no ahaizantsika ny tenin'Andriamanitra entina hamaliana ny fakapanahy
apetraky ny devoly eo amin'ny fiainantsika. Fakam-panahy anankitelo no hitantsika androany dia momba ny sakafo. Dia ndao hianatra ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Raha misy olona zany amin'izao fotoana izao tratra ny fakam-panahy amin'ny ara-tsakafo dia tady anaonao foana dia ny valiny dia Matio 4:4. Fakam-panahy anankiray koa dia ilay amin'ny mazanak'Andriamanitra dia anaonao foana fa ohatrany hoe tsy mampaninona akory zany dia lasa maka fanahin'Andriamanitra. Dia ny valiteny dia eo amin'ny Matio 4:7 voasoratra ihany koa hoe aza maka fanahy an Jehovah-Andriamanitra ao. Ary le farany teo momba ny resaka voninahitra, harena, fitantanana, dia hanana andraikitra ambony dia mba ho hajain'ny olona dia sady mandroaka devoly no miteny hoe fa voasoratra hoe Jehovah-Andriamanitra ao no hivavahanao ary izy irery ihany no hotomponao. Zany ny fomba nampianarin'ny Baiboly indray androany andresen'ny malagasy fakam-panahy. Tokony mangataka fahazava-tsaina avy amin'ny tompo mba hahafantarana ny fakam-panahy. Satria ny fakam-panahy dia sarotsaroman'ny devoly ohatrany hoe solution mety. Tena mila manokatra ny saina ny zanak'Andriamanitra mba hahafantatra fakam-panahy. So dia misy zanak'Andriamanitra tsy mahafantatra fakam-panahy, tsy mahay manavaka fakam-panahy, fa ny anarantsika androany dia ny fakam-panahy dia avy amin'ny devoly. Eo amin'le fotoana mahanaonanao iny, eo amin'le fotoana tena hijoroanao fa zanak'Andriamanitra iny, amin'le fotoana enao maniriniry mba te hanana sy te hanamboninahitra iny, mila miambina tsara ny zanak'Andriamanitra fa ametrahany devoly fakam-panahintsika isan'andro isan'andro. Mbola betsaka amin'ny fakam-panahy mety azo antsika amin'ny sehatra hafa, fa ndao aloha atomboka amin'reto anankitelo reto ny fianarantsika dia ho tsotra amin'ny zanak'Andriamanitra feno vavaka sy mahay ny tenin'Andriamanitra niatrika an'ireo fakam-panahy sasany. Izay mbola ataon'ny devoly amin'ny fiainantsika. Ndao apetraka eo am-pelantanan'ny tompony izany teny izany fa sao dia alain'ny devoly. Misaotra Jesosy nampianatra anay momba ny fakam-panahy. Tena eo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro zany. Ary matetika tena mila tsy ho tanty mihitsy. Misaotra betsaka ny ampatsiahy indray ianao fa ny olona feno vavaka sy mahay tenin'Andriamanitra dia mora ho azy ny mandresy fakam-panahy. Jesosy teo mba ohatranao koa izay handresy fakam-panahy. Ampio ny malagasy amin'izao fotoana izao. Jereo reto olona mangetaeta ny handresy fakam-panahy reto amin'izao fotoana izao. Ianao ilay Jesosy mampandresy anay ka sy ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Tenireo amin'ny tananao ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao mba ho lehilahy sy vehivavy handresy fakam-panahy. Tompo fenoany herinao izay hiaretanay satria mila fiaretana zany mandresy fakam-panahy zany. Mamindrafo aminay mitodia amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Fenoany fanahinao masina, fenoany herinao izay mba azoto hivavaka, azoto hianatra ny teninao, ankatoy ny teninao mba azonay mandresy fakam-panahy. Fenoany herinao izay mba azonay mandroaka ny devoly. Ary zay efa zatra ny miaraka aminao ndao hiaraka aminay Jesosy fa mila anao zahay. Misaotra betsaka indrindra tamin'ity androany ity fa tena fakam-panahy vao mihiratra amin'ny maso ka mandra-parivo ny andro. Feno fakam-panahy ny fiainanay, feno ianao ny fiainanay, atolotra ianao ny fiainanay fa marefo zahay dia hita ny devoly mihitsy ny tetika akana fanahinay. Tompo, zay faly fa manana anao, zay faly fa manana an'ilay Jesosy tompon'ny fahefana rehetra ka matoky zay fa hiaraka aminay ianao ary ianao tsy manadino anay. Tompo, momba ny zanak'Andriamanitra rehetra amin'ny lalana alehany ary misaotra betsaka niaraka aminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Dia rainay mandrakizay ny anaranao, ry mpanjaka amin'ny mpanjaka, tompon'ny tompo, lay tompon'ny fahefana rehetra, lay masina indrindra, amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany, tsika rehetra na hoe amen. Mankasitraka ny tsirairay ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao niaraka taminay teto hatramin'ny farany tsy niova radio ianao ary mametraka ny mandra-piaona izay fa manantenany mbola hifankahita. Mila mivavaka tsika, mila mianatra ny tenin'Andriamanitra tsika mba azotsika mandresy fakam-panahy fa efa ho avy an Jesosy.